La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Vous présente Nivava. Nanolotra fa matsimboly fanampiana amin'ny tetina 50 amin'ny $10 ho an'ny Madagasikara ny banky iraisam-pirenena ary ny tanterahana androany teny avaloha ny fanaovatsy ny fifanarahana amin'izany. Aina ny mety hampirongatra indray ny valinaretina Covid-19 raha tsy miroso amin'ny fandraisana andraikitra, entitra sy fampiarana ireo fepetra isika raha nambarany ireo mpitsabo. Raha ny hita, miamiakatra hatrany ny antontanisan' ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimbokaretina. Ny fanatsarana ny tolotra omen'ny jirama no takin'ny ireo mpanjifa voalohany raha mampiakatra ny vidin'ny rano ny jirama. Misy fiatraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka ny fampiakarana izany raha ny fanazavan'ireo mpahay-toekarena. Mbola maro amin'ireo vehivavy manana fahasembanana no voailika eny anivon'ny fiarahamonina. Maro amin'izy ireo ihany koa no hiara-ny fanolanana sy fanolotana ara-nofo raha nambaran'ny Réseau national des femmes handicapées de Madagascar. Maresaka iraisam-pirenena mitohy hatramin'ny famonoan'ireo mpitandro filaminana sivily manao fihetsiketsehana any Birmanie. Androany nanampy ireo vahoaka mpanao fihetsiketsehana ny mpiasam-panjakana. Ny atidin'ireo fetra. Salantra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao nanolotra fa matsimbola fanampiana mitetina 50 amin'ny $10 ho an'ny Madagasikara ny banky iraisam-pirenena ary notanterahana androany teny avaloha ny fanaovatsy ny fifanarahana amin'ny zanakatao Andriatsilavo. Ho fanohizana ireo ezaky ny fitondram-panjakana amin'ny fiahinana ireo tokantrano marefo vokatry ny valanaretina Covid-19 sy ny fihibohana. Nanolotra fa matsimbola fanampy ny mitetina 50 amin'ny $10 ho an'ny Madagasikara ny banky iraisam-pirenena. Notanterahana androany 10 Martsa 2024 teny amin'ny lampam-panjakana iavoloha ny fanaovatsony ny fifanarahana nandritra ny lanonana natrehan'ny filoham-pirenena na Andry Rajoelina. Izao fanampiana avy amin'ny banky iraisam-pirenena izao izay natokana hanohizana ireo tetikasa fiahiana ara-tsosialy efa nataony ny fitondram-panjakana ampiarin-doha ireo tokantrano marefo amin'ny alalan'ny fanampiana ara-bola toy ny tosika famenina ny fiavo tany Antsemonosy. Itombo ihany koa ireo faritra isitraka izany toy ny Analamanga, Alaotra Mangoro, Analanjirofo, Atsimo Atsinanana ary Menabe ary atratratra any amin'ny efatra tapitrisa nisy any olona isitraka izany toana ara-bola izany. En tant que leader et premier responsable de ce pays, ma mission est de veiller sur les Malagasy, d'améliorer son bien-être de manière durable. Amin'ny mahampitondra tompona andraikitra voalohan'ny firenena miaro ny malagasy ary nikendry ny ahasoa sy ny fampandrosoana azy maharitra no iraka nampanaovinay. Amin'izay lafin'izay no ametrahanay ny eritreritray sy ny asanay ankehitriny. Tompoko lasy tompoko vavy ny fanaovantsy ny androany ho an'ny famatsimbola mitetina 50 amin'ny $10 ho an'ny fiahiana ara-tsosialy dia nampy ireo tokantrano marefo. Ama ihany koa ny olana sy ny voka-dratsy ny valinaretina amin'ny alalan'ireo tetikasa manamafy ny finiavany sy ny fahavonona ny fanjakana malagasy amin'ny fanatanterahana ny programa nasionaly ny fiahiana ara-tsosialy ahafahana manatratra ny tanjona ny tohana avy amin'ny banky iraisam-pirenena hanatsarana ny fari-piainan'ny vahoaka eto Madagasikara. Pour l'amélioration des conditions de vie et du capital humain à Madagascar. Nanamafy ny fankasitrahana sy ny fahaiza-mitarika ny filoha Andry Rajoelina ny solitenan'ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara ary niderany fahaiza-mitantana nasehony tamin'ny fifehezana ny fiantraikany valanaretina Covid-19 sy ny fiahin'ny vahoaka malagasy. Nous pensons que vous allez bâtir sur le succès que vous avez connu. Inonay fa ireo fambiazana efity ireo satria raha ny voalaza ao Brésil na any amin'ny toeran-kafa dia marina ny eto Madagasikara. Hanome tarehimarika kely ao Andriamatofiloha amin'ireo tetikasa tsy diantsika tany atsimo. Ireto ny tarehimarika avy amin'ny ekipaty manoloana ny zava-misy eto Madagasikara ankehitriny. Iray taona monja atao rinina nomboan'ny tetikasa, mitombo 700 ny vola miditra tamin'ireo tokantrano
raha mitaina ny amin'ny mpisitraka sy ireo tsy nisitraka ny tetikasa. Ny ena ny tany aretina ho an'ireo mpisitraka ny tetikasa fiavoto, tena zava-misy marina izany. Tonga ihany koa ny tany fampianaran-janaka ho an'ireo tokantrano mpisitraka. Ambany ny tany tsy fanjarian-tsakafo raha mitaha amin'ireo tsy misitraka ny tetikasa. Ary ny lafiny hafa izay mahafaly ahy, mitombo ny fahafahan'ny vehivavy mandray anjara amin'ny fampivoarana ny toe-karena sy ny fandraisana fanapa-kevitra eo anivon'ny tokantrano. Et aux prises de décision au sein du ménage est beaucoup plus importante. Antony nandraisan'ity solotenan'ny banky iraisam-pirenena ity an-tanana ny fanafainganana ny famoahana izao fanampiana izao, izay tanteraka tao anatin'ny 20 volana monja, raha toa ka maharitra 12 hatramin'ny 14 volana izany amin'ny ankapobeny. Itombo isa ireo faritra sosialim-bahoaka noho ny fisian'ny famatsim-bola fantelony avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Midika izany fa matotra ny fiara-miasa eo amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny fanjakana malagasy ka eto Andriatsina. Dingana lehibe no vita ary matotra ny fiaraha-miasa amin'ny governemanta malagasy sy ny banky iraisam-pirenena, hoy ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola taorian'ny fanaovana sonia, ny famatsim-bola fanampy ny teny Iavoloha. Endriky ny fiaraha-miasa sy ny fahavononana ifanampy manoloana ny fahantrana sy ho fiahina ireo fianakaviana sahirana vokatry ny Covid-19. Na eo aza ny tsy fitovi-kevitra, ny raharam-pirenena ny tsy maintsy hojerena, indrindra ny lafiny sosialy. Ankehitriny tsy hoe misy ny tsy fitovi-kevitra, fa raharam-pirenena ny jerentsika eo amin'ny lafiny rehetra. Androany lafiny ara-sosialy, ny fianakaviana marefo no jerentsika, tsy njovintsika amin'ny alalan'ity vanomezan'ity. Raha mpitso raha afaka pitso, mety resaka hafa, mety lahadinika hafa. Fantatro tsara ny tianao iaviana, ka rehefa aoka isika tsy fampisitona na ifanatsatso na hitady hevitra hafa manodidina izany, fa ny fiara-miasa dia mitohy hatrany hatrany, ny fifandraisan-dahatra dia mitohy hatrany hatrany, ny fampitahana ireo antotanisa samihafa, ny amin'ny toe-java-misy amin'ireo sekteur izay everitsika fa mamaivay ny firenena dia tsy maintsy atao isan'andro. Fiahina ara-tsosialy amin'ny alalan'ny ministeran'ny mponina no atao ka ny fito no manatanteraka ny asa. Tsy ho an'ireo faritra sy distrika efa nisitraka fotsiny ihany, mbola hitombo izany ary hitombo ihany koa ny isan'ireo olona sy tokantrano hisitraka fanampiana. Hita eto moa zany taloha 9 région no nisitraka an'izany famatsim-bola zany tamin'ny fonds additionnel numéro 2 zany. Fa amin'ny F3 ty fonds additionnel numéro 3 ty zany any amin'ny 14 régions izay misy any amin'ny 29 districts. Zany hoe mahay mitombo ny districta no hisitraka azy. Any amin'ny 108 600 ménages hisitraka an'izay zavatra zay. Zany hoe any amin'ny 3 600 individus. Zava-dehibe ho an'ny mponina malagasy zay. Fa indrindra fandalovana an'ity Covid-19 ty. Noho ny fahatsapana fa manana finiavana sy fahavononana ny filoha no nahafana miroso amin'ny dingana tahaka izao raha ny fanazavana. Tanjona ny ananana vahoaka mandroso, ahafana mampandroso ny firenena. Nanatotosa fanaovatsy ny fanemorana ny fandoavana ny trosa omaly ny gouvernemanta frantsay sy malagasy tsosa mitentina mahery ny ray tapitrisa sy €100 izany tamin'ny alalan'ny agence française de développement fo no voakasika io fanemorana io miantarandriana io. Trosa mitentina mahery ny 7,4 senina sy ray tapitrisa euro izay famatsim-bola azon'i Madagasikara tamin'ny alalan'ny agence française de développement tamin'ny fifanarahana samihafa mialohan'ny 14 ny volana martsa 2024 no nahemitra avokoa ny fandoavana azy araka ny fanaovatso ny fifanarahana ntotosain'ny gouvernemanta frantsay sy ny gouvernemanta malagasy omaly. Antony izao fanemorana izao ny fitsinjovana any Madagasikara manoloana ny krizy ara-pahasalamana sy ny krizy ara-toe-karena lalovana. Nanamafy ny gouvernemanta frantsay fa ho fanohanana ny Madagasikara ihany koa izao fepetra noraisiny izao. Etsekilany nanambara ny fanjakana malagasy fa ho ampitomboana ny vola ampiasaina amin'ny sehatry ny fahasalamana
toe-karena ary sosialy mandritra izao kriziny COVID-19 izao. Izara 4 isaky ny enim-bolana kosa ny ofandoavan'i Madagasikara ny vola io. Ny voalohany dia anomboka ny 15 Jona 2024 ka hatramin'ny 15 Desambra 2024. Mitovy amin'izay ihany koa ny anefana ny zana-bola hatramin'ny voalohany May 2024 ka hatramin'ny tamin'ny 30 Desambra 2024. Lafa mivao hafa kosa indray dia inona ny mety hampirongatra indray ny valinaretina COVID-19 raha tsy miroso amin'ny fandraisana andraikitra entitra sy ny fampianana ireo fepetra isika hoy ny nambarany ireo mpitsabo raha ny hita miakatra hatrany ny tany olona vao marina fa mitondra ny tsimbokaretina Henri Florian. Araka ny tarehimarika navoakan'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka manoloana ny fivoaran'ireo antontanisan'ireo olona voamarina fa mitondra ny valinaretina coronavirus teto Madagasikara farany teo nahatratra 423 ireo olona vaovao voamarina fa mitondra ny tsimbokaretina COVID-19 izay fantatra tamin'ireo fitiliana miisa 774 izay natao. Mbola mitany ny laharana voalohany amin'ny fahitana tranga betsaka ny faritra Analamanga, manaraka azy ny faritra Atsinanana ary ny faritra Boeny sy Vakinakaratra. Hiamafy sy hitombo io isa io raha mitoy ny tandrevaka amin'ny fampanajana ny fipetra ara-pahasalamana sy ny goragora amin'ny fampiarana ireo fipetra sakana raha ny nambaran'ireo mpitsabo. Tokony hiroso ny fanamafisana ireo fipetra sakana. Tena marina tokoa izay tsika somary azo lazaina hoe tsy tena hoe tsy miraharaha fa manadinodino sy mbola mihevitra hoe efa tena resitsika tanteraka ny coronavirus. Nefa ny azadino fa tena mbola mitovy amin'ny fepetra ny raisina teo tamin'ny première vague. Ny fepetra tokony mbola raisitsika dia ny fanaovana kasibosy, fanasana tanana, tsy mifampitapitosina loatra ary indrindra dia miezaka raha iren'le marefa ara-pahasalamana reny dia miezaka tanteraka mihitsy mba tsy hifanirasera amin'ny olona izay eritreretina mety hitondra ny virus any an-trano, indrindra fa ireto izay mpiasan'ny fahasalamana izay mitapitosina tanteraka amin'ny olona voan'ny coronavirus izany. Hiditra ao anatin'ny vanim-potoana hampangatsiaka ny andro isika atoato izay fotoana mety hampirongatra indray ny valinaretina COVID-19 ity. Raha ny fantatra any Maurice noho ny fitombonisan'ny olona voan'ny COVID-19 any an-toerana nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana Maurisiana fa hiverina hiboka indray ry zareo manomboka ny androany fa 10 volana Martsa hatramin'ny 20 Martsa 2024 avy izao araka ny nambaran'ny Premier Ministra Maurisiana. Fanontaniana petraka ny mpanara-baovao hoe ho zakan'ny malagasy ve raha hiverina isy fiboana eto amintsika sa tokony hirosona amin'ny mafimafy kokoa ny fanaraha-maso sy ny fanentanana ary ny fampiarana ireo fipetra sakana tsy hiverena ny valinaretina coronavirus ity. Samy tompona andraikitra avokoa ny rehetra manoloana izany. Anatin'ny ady ho famongorana ny kere fototra fitrasa roa lehibe no apetraky ny fitondram-panjakana amin'ny izao fotoana izao any amin'ny faritra atsimo iompana amin'ny famatsiana rano ny asa miantarandriana. Araka ny velarano faharoan'ny filohan'ny Repoblika, atao laharam-pahamehana ny famongorana ny kere. Fototra-fitrasa maro manoloana io no hatsaraina any amin'ny faritra atsimon'ny Nosy. Isan'izany ny pipeline izay hitaritana rano avy any Mandrare ka andalo ny komina ny Sampona sy komina Marolo Mainty ary Maro Alpoty. Betsaka ny resaka mandeha momba ny Mandrare Sampona hoe maninona ny mbola tsy miasa foana ny pipeline Mandrare Sampona. Ny tandona dia ny hoe efa atao izy zao ary ny zavatra azo lazaina dia efa azotsika tamin'izao fitondrana tariny voaloha andrina rajoelina zao ny financement rehetra nampandehanana azy izay fiaraha-miasantsika mivoaka mondialina iarahana amin'ny projet mionja. Fa ny zavatra atao dia ny hoe matoa tsy mbola nandeha foana izy hatramin'izay nandritra izay fotoana ela zay efa ho 30 taona na 20 taona na fantako araka ijerevana azy zay dia misy zavatra maro tokony fantarinao ka raha nomboka zavatra tsika te hanao zavatra tsara dia mila mahafantatra ny hoe inona marina moa zava-misy ao na hoe ny état zéro ny Mandrare Sampona io.
etsekilan'izay manomboka ihany koa ny fanaovana fanadihadiana ireo toerana sy ireo fijerena ny fanatsarana ny fodrafitrasa izay efa misy any amin'ny fatriny amin'izao fotoana izao. Jerena ny momba ny capotage mandarety manahoana ny rano mety hivoaka avy ato a firy ny abetsaka ny rano mety ho azo alaina amin'ity mandarety ny tandona dia ny anomezana rano fisotro madio na anatsarana ny rano fisotro madio Amboasary satria raha 400 mètres cube jour ny filana Amboasary a ny ohatran'ny 600 mètres cube jour ny vokatra eto ampy ho Amboasary tsara zany fa ny atsaran'ny rano no misy kely indrindra amin'izao fotoana izao zany dia somary mena ny rano. Faharoa manarakarak'izay a misy an'ireo le faritra zay tena tsisy rano manomboka eo an-dranoboa makany Isampona Maroany Mainty Maroany Poty zay tokony hovatsian'ity pipeline ity rano nefa tsy mahazo rano ireo toeran'ireo dia manao an'izay fanadihadiana zay koa zany a ny ahafahana manatsara an'ireo efa misy fotodrafitrasa any a saingy fotodrafitrasa tsy mbola ao amin'ny tokony ilana azy mbola tsy miasa izay koa zany no jerena hoe ahoana fomba hanaovana azy. Tonga ny jere fotony vizotry ny fametrana izany any an-toerana ny sekretera jeneralin-drano governoran'ny Fatranosy Androy, deputena Ambosary, ny ben'ny tanàna Amboasary, ireo talepatriny rano sy ny maro hafa. Ny fanatsarana ny tolotra omeny Jirama takin'ireo mpanjifa voalohany raha mampiakatra ny vidin'ny rano izy ireo. Misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny vahoaka ny fampiakarana izany raha ny fanazavan'ireo pay toe-karen'ny alarana efsa. Fa olana maharitra amin'ny famatsin-drano no takin'ireo mponina amin'ny Jirama raha toa ka hampiakatra ny vidin'ny rano izy ireo. 7 ka hatramin'ny 17 litatra isan'olona isan'andro ny fanjifana rano, ankoatra izany ny rano ampiasaina ao an-tokantrano. Tsy tokony hampiakatra ambony ny vidin'ny rano ny Jirama antony fisian'ireo tohadrano sy loharano maro raha ny fanazavan'ireo mpanjifatrany. Mikasika an'le rano raha ohatra hoe te hampiakatra an'le vidina rano izy dia tokony aloha tsaray mihitsy izay resaka hoe tolotra. Eo zao le hoe fijalian'ny olona amin'ny resaka hoe fatapahany rano matetika, eo ihany koa le resaka hoe ny olona na manana rano ary ao an-trano dia tsy hisy rano tovozonao fa tsy maintsy lasa mandeha milahatra eny amin'ireny le maky plasta sy na le vatsiana rano. Dia efa impiry moa zany teto nisy niakatra ohatra hoe vidin-jiro fa eo fotsiny mampanantena hoe miakatra ny vidin-jiro fa tsisy trony ny délestage dia raha tsika mahita nefa fa zay ihany ny délestage dia raha fahalalako an'io zany ohatran'ny zavatra mpandeha foana ihany io hoe miakatra fa manome tokony efa izy fa anavao fomba fiasa nefa vele izy mety herinandro ohatr'izay iray volana zay fotsiny dia verina amin'ny taloha ihany mety ratsy lavitra noho ny taloha indray arany. Ny volana Jolay 1 no vinavinain'ny Jirama hampiarina ny fampiakarana ny vidin'ny rano ho ariary 2 litatra. Izy fiantraikany amin'ny fiainan'ireo mpanjifa sy ny vola miditra ny Jirama izany fepetra noraisina izany hoy ny mpahay toe-karena. Na fampiakarana noresantsika teo zay raha hiakatra ariary 2 dia hitany izany fa mitombo avo 2 eny ny vola miditra amin'ny Jirama. Rariny loatra angamba raha jereny ny Jirama sy ny fanjakana akaiky ny momba ny mpanjifa ny rano amin'izay fotoana izay satria izy foana no sehatra hiangana sy hafarany ilay fidinana ny fampiakarana vidina zavatra ohatran'izay. Impact économique an'izay fiakaran'ny vidin'ny rano zay raha ho an'ny Jirama dia normal be zany tokony hampiditra vola betsaka ho an'ny Jirama zany zavatra any. Rehefa mampiditra vola betsaka ho an'ny Jirama zany tokony mba mahavitra manome an'izay mety anjara oksizena tokony ho avotra izay fiakaran'izay vidin'ny rano zay. Fa ho an'ny ménage zany, ho an'ny isa-tokantrano zany tena tsara jerena akaiky ihany. Tsisy torohevitra tsara ankoatran'ny hoe tolorana kalitao tsara izy rehefa tsy maintsy isanda an'ilay vidin'ilay rano amin'io vidiny io. Ho fanarenana ny fanjifana solika sy ny maro hafa eo anivon'ny orinasa Jirama, paikady napetraka ny fampiarana ny tarifa optima, eo ihany koa ny fanenjehana ny halatra amin'ny jiro sy rano izay vinavinaina ampiditra maherin'ny 100 miliary ariary ho an'ny Jirama. Manampy izany ihany koa ny fampiakarana ny vidin'ny rano manomboka ny voalohan'ny volana Jolay eo ho lasa ariary 2 ny litatra anjifana azy raha toa ka ohatra faingo 570 ariary ny litatra ankehitriny. Ambany raha oharina amin'ny isan'ny vehivavy eto Madagasikara anisan'ireo vehivavy voasoratra anarana ara-dalàna ao anatin'ny lisam-pifidianana raha nambaran'ny CENI tamin'ny ity androany diny antsipiriny izay entiny Henri Florio.
araka ny antotanisa avy eo anivony Instat manodidina ny 1.20 isan-taton'ny mponina eto Madagasikara no vehivavy avokoa araka ny valin'ny fanadihadiana mahakasika ny RGPS 3 no tanterana teto amin'ny tany ny Repoblika ny Madagasikara. Farany antotanisa avy eo anivony CNI ambany ny tahan'ny vehivavy voasoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana. Hatramin'izao ny 7.20 isan-jaton'ny vehivavy ihany no voasoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Nisy fitombona ihany ho salana isa io raha ny fantatra. Tany isan'ny vehivavy hita fa misoratra ao anatin'ny lisam-pifidianana no hatreto dia hita fa nisy fivoahana kanefa mbola tsy tonga amin'ilay tena lazaina hoe mahafeno tanteraka ny tokony ho izy. Raha ny tanalisana lazain'ny Instat zao dia eo amin'ny hoe 6,800,000 € ny vehivavy izay efa feno taona. Nefa izahay ato amin'ny CNI moa zany dia nahita fa eo amin'ny 4,800,000 € ny vehivavy misoratra ao. Dikan'izany zany mbola misy eo 2 millions eo zany ny vehivavy tokony misoratra. Nefa zao tsika araky ny voalaza teo ny antony natonga ilay nanao an'ity hoe sehatra ifanakarozana ity mikasika ny zoan'ny vehivavy sy ny lehilahy ao anatin'ny lisam-pifidianana dia ampirisiana antsika rehetra mihitsy mba ho ifanome tanana amin'ny hoe inona reny no afaka andraisan-dahatra an'ireo vehivavy 2 millions ireo mba hitsirika ny rivotra mba afaka mijery ny anarany amin'ny fokotany amin'izao fotoana zao. Raha ny fantatra ny fomba amampanao eto amintsika izay mbola tsy manome lanja ny vehivavy no isany mahatonga ny salanisan'ny vehivavy ambany ao anatin'ny lisam-pifidianana io raha ny fanazavana. Nay izy ny vehivavy tsy mandeha mifidy fa ny lehilahy no manangona ny karapanondro dia ny lehilahy no manasonio. Zany tena mila ajanona teny zao angana hoe ajanona zany fomba izany tsy mampandroso firenena mihitsy. Ahoana no lehilahy no manangona ny karapanondro ny vehivavy rehetra ao an-tanàna dia le lehilahy anankiray no misolo tena ny vehivavy 20 any amin'anatin'ny biro-pifidianana. Zay le hoe misy kolotsaina mbola tsy mety an'olo zany ao. Misy faritra tena mbola misy an'izany eto amintsika eto. Moa an'olo zany le misy an'olo ny famarinana le hoe mbola mandray nanina hoe any lehilahy ihany zany. Any lehilahy ihany zany resaka fifidianana zany mila fanabeazana mandeha miandalana moa izy io zay koa tsy kivy amin'izany fa dia manao ny anjaranay any mbola ao anatin'ny fotoana fandalovany lisitra eny anivon'ny fokotany isika amin'izao fotoana izao. Ny lisam-pifidianana izay tsy azoko tiana intsony aorian'ny 15 Mey hatramin'ny 1 volana Desambra 2024 isokafa ny fanavoazana isa-taona indray ny lisam-pifidianana. Metoy hatrany fanomezan'ny Hôtel Plumeria amin'Antsirabe fahafampoan'ny ireo mivahiny ao aminy amin'ny alalan'ireo tolotra maro samihafa. Ho fanomezana izay sy fanakakezana akaiky ny mpanjifa misy tolotra miavaka ny 5 hatramin'ny 12 volana Aprily ho avy izao hiona saina. Hôtel Plumeria Antsirabe toerana fandraisam-bahiny sy fisakafoana isan'ny manana ny lazany ao amin'ny faritra Vakinankaratra. Mampiavaka azy ireo ny chambre de confort miaraka amin'ny wifi sy ny ranomafana. Tsy latsa-danja ihany koa anefa ireo tolotra hafa omeny ny mpanjifany. Mampiavaka Plumeria moa zany manana service raclette zahay ho anareo tia fromage. Ankoatran'izay koa ny spécialité-nay moa zany sakafo malagasy fa manao sakafo européen koa zahay mo sendra misy tsy tia hena afaka manao proposer sakafo végétarien koa zahay. Ny petit déjeuner moa zany mazava azy misy continental misy ny à la carte. Ny chambre anay zao 27 chambre no misy ao aminay manana familial, misy double, misy single, misy triple ihany koa. Dia ankoatran'izay ny mazaka 70 couverts Plumeria. Zay koa nefa ny afaka mandeha cocktail ihany koa, afaka mandeha séminaire. Ho an'ireo izay vizambizaky ny dia sy ny asa mandrara manana ny spa et bien-être ihany koa ny Hôtel Plumeria. Mampiavaka Plumeria moa zany dia zahay centre-ville be zany hoe raha tia handendena nareo na hoe misy activité tianareo centre-ville dia akaiky pratique be izahay. Ankoatran'izay koa zahay manana spa, misy sauna, jacuzzi sy massage. Ny parking sécurisé tsara, misy caméra eo ivelany, misy sécurité foana 24 heures sur 24 eo ivelan'ny hôtel. Zay moa zany dia 100 metatra mialan'ny garany misy anay, zany hoe somary venaka loatra ny Antananarivo ny toerana misy anay.
misy nitolotra miavaka omen'ny Plumeria Hotel ny mpanjifana manomboka ny 5 hatramin'ny 9 ny volana aprily izao. Ho andreo izay anao famandria-toerana na mila ny fanazavana fanampiny misy ny laharana 034 44 488 91 na ny 020 44 488 91 azo antsoina iresana amin'ny tompon'andraikitra na ihany koa mitsidika eny amin'ny tsena bénéfice-antany stand numéro 14 eny amin'ny zaridaina ny Dalinarenina. Tonga eto fotoana ny dokavarotra isika orinan'izay atantsika mahakasika ny tontolon'ny lavanilina eo ihany koa ny sehatra ny vehivavy manana fahasembanana eto Madagasikara rehefa avy ary. First Plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 000 arrières TTC seulement. Abonnez-vous en Telma Shop. Ho fampiroboroboana ny fizahantany anatiny ny ministeran'ny fitaterana ny fizahantany ary ny famantarana ny toetrandro dia manolotra antsika ny andiany faharoa amin'ny tsena be ny fizahantany izay ho tanterahana ny 12 martsa 2024 eny amin'ny zaridaina Antaninarenina. Ankoatr'ireo tolotra fivahinianana mahazatra dia ho hitanao ao mandritry ny 3 andro ireo tolotra manokana ho an'ny fialan-tsasatry ny Paka, ny tolotra vakansy valibabena ary ny tolotra fitsangatsanganana bisikileta any amin'ny faritra Tsinarana. Andao anohana ny fizahantany anatiny, andao mizaha no Madagasikara, tsy misy vidim-pidirana. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Namoaka fanambarana ny ariva tio ny fiatidin'ny Repoblika mahakasika ny fampiarana ny didim-panjakana vaovao mahakasika ny fiafaran'ny fiapitoam-piasan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panondrenana ankehitriny. Araka izany miantso ireo androm-panjakana voafaritra ny lalam-panondrenana iroso amin'ny fividianana ireo mpikambana vaovao andrafitra ny HCC. Manao ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny HCC kosa ireo mpikambana ankehitriny mandra-pahatonga ny ireo mpikambana vaovao. Zay mahakasika ny fa ny 17 sy ny 14 ny volana martsa ho avy izao ny taom-baovao malagasy amin'ny ity taona 2024 ity. Manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny mpanohatra andefitra ny ambopony ary tsy hanao hetsika amin'ireo daty ireo ny trano koltoraly malagasy ka atao Andriatsiravo. Nisy nidinika natao teny amin'ny trano koltoraly Ambohimanga kely ary ny Rananapaka fa ny 13 sy ny 14 martsa ho avy izao no ankalazana ny taom-baovao malagasy. Nahitana solotena tamin'izany ny olobe, ampanjaka, fomba sy foko maro samihafa eto Madagasikara, mpandala ny maha-malagasy. Ny datin'ny 13 sy ny 14 martsa izay tafiditra ao anatin'ny fiakaran'ny vokatra, indrindra ny vary. Tao anatin'ny dinika ihany koa ny nanaovan'izy ireo, antsoavo ho an'ny fitondram-panjakana sy ny mpanohitra, ampandefitra ny ambopony, tsy hanao hetsika amin'ireo daty voatondro ireo ary hanome lanja ny fankalazana. Eto kosa ny tenako dia miantso antsika malagasy rehetra satria amin'izao fanalana ny zavatra ratsy mbo tsy ho hiditra amin'ny taona vaovao intsony. Hajanony ny disadisa na disadisa-piarahamonina, disadisa-pihavanana, disadisa ao anatin'ny foko, indrindra fa disadisa ara-politika. Ankalazaina zany ny taom-baovao malagasy amin'ny 17 sy ny 14. Ka eto izay dia manentany mbo tsisy fety, tsisy hetsika anotoana amin'ny fankalazana ny taom-baovao malagasy io. Na ho anareo mpanao politika zany, na ho anareo tompony andraiky mpanjakana, dia izay ny fangatanay handala ny fomba nentim-paharazana. Raha tiana ny ampandroso ny firenena iray, tsy maintsy miverina amin'ny maha-malagasy isika. Tsy misy toerana iray sananaovana ny taom-baovao izay, samy manao isam-bohitra ny malagasy rehetra. Taom-baovao malagasy, fidiovana, hoentina mifamela sy fanavaozana manamafy ny fifankatiavana sy ny fihavanana. Ireo raha fehezina ny ivo ny fankalazana. Fomba efa nolovaina tamin'ireo ray aman-dreny hatrizay ary tohizany taranaka aty aoriana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia vinavinaina iatsara ny taom-piotazana lavanilina amin'ny ity taona ity raha any amin'ny faritra Sofia. Anatratrarana ny kalitao izay ahitana taux de vanilline 3.0 ny tanjona raha ny fanazavana azo miantarandriana. Tsara ny vokatra lavanila nandritra ny taom-piotazana farany teo tany amin'ny faritra Sofia, araka ny nambaran'ny CRV na ny comité régional de lavanila any an-toerana.
raha ny kalitao ohatra nahatratra 3.0 ny tany vanilina tamin'ny vokatra ny taona lasa raha toka 1.5 ny fenitra takina. Ankoatra izay ny tombo avroeny ihany koa ny vokatra izay nahatratra 900 tonna ny manta raha 800 tonna tany aloha. Misy ny lamina napetraka nahafahana nanatsara ny famokarana io. Vinavinany tsara trany izany amin'ity taom-piotazana amin'ity taona ity amin'ny alalan'ny fepetra napetraka. Ary amin'ity taona ity noho ny habetsahan'ny vokatra satria ny tombo ny vokatra la vanilla dia mahatiatany 700 na 700 tonna manta ny vokatra afatra sosialy amin'ity taona ity. Tsisy anyrafitra napetraky ny CNV ty zavatra ty fa voatery natsanganay mba hahafahanay tegna magnaramasy ny vokatra amin'ity taona ity. Natsanganay ny secteur zany hoe le toerana le commune mifanakaikikaiky mifanolobodimindrina afaka miara-mioty la vanilla dia iny secteur araiky. Zay natsanganay zao mba hahafahanay manara-maso ny tena vokatra vanilla ary afahana manakaikikaiky vaovao koa le fitondràny le fikarakarana le vanilla. Tsy najanonay aty amin'ny faritra sy amin'ny distrika ihany fa nampanatonina amin'ny secteur. Nanaovany chiffre des zones hoe mizara telo le zone aty amin'ny faritra social. Ka ananganana chef des zones hoe afahana manara-maso kokoa ny vokatra. Za matoa fa miatsara ny vokatra amin'ity taona ity rampitahena tamin'ny taona lasa. Tsy aivina mandina ny $400 ny vidin'ny kilao farany ambanin'ny la vanily eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tafiakatra 10 isan'andro ankehitriny ny sidina miazo amin'ny Nosy-be manoloana ny fisokafan'ny fizahantany anatiny raha nambarany tompony andraikitra tanjona ny amerenana ny 50 hatramin'ny 80 isanjaton'ny sidina ny sokatra androany ihany koa tetsy amin'ny zaridainana Taninarenina ny andian'ny faharoan'ny tsenaben'ny fizahantany Abraham Randriamana. Anatin'ny fanarenana manoloana ny krizy nateraky ny valinaretina COVID-19 eo amin'ny sehatra ny fizahantany eto Madagasikara ny fisokafan'ny sidina anatiny ho an'ny kampany pitaterana tsara dia manokana mahatratra 50 isan-kerinandro amin'izao fotoana ny sidina tanterahan'izy ireo raha toka tsy nisy izany teo aloha ny fisian'ny fizahantany anatiny sy ireo mpandraharaha amin'ny ankapobeny no isan'ny mahatonga ny fiverenan'ny sidina raha ny fanazavana na eo azy izany vinavinaina ho 50 isan-jato hatramin'ny 80 isan-jato amin'ny tsenan'ny sidina anatiny no tavaverina ho an'ny Saradia. Tsy mbola misy fiantraikany amin'ny sidina miazona Nosy-be hatreto ny fiakaran'ny salanisa mikasika ny valinaretina hoy ny tompony andraikitra. Alohan'ny Covid 70 isan-jato ny mpandehan'ny Saradia ny avy any ivelany. Dia zao ny zavatra tena tratrarinay aloha voalohany indrindra dia hoe mba hena izy hoe atao 50 isan-jato raha misokatra izy mba tsy ekinana be loatra le any ivelany. Tsika miteny zao aloha androany satria vao nanomboka aingana an'io le hoe miakatra kely le Covid azonao fantiako lazaina hoe stable izy izay marina koa. Ary izy raha no atao hitanao manao promotion zay mba afahana mirassuré ny olona hoe na dia misy an'io raha mba mitofoana izy satria le toe-karenany tsy maintsy atao miodina. Araka izany miezaka manome tolotra isintomana ireo mpanjifa hanatanteraka ny fizahantany anatiny ankehitriny ireo mpisehatra amin'ny fizahantany. Ny tolotra omenay mifanaraka amin'izay zadavin'ny mpanjifa. Hatreto aloha ny olona mbola vonona tsara no any Nosy-be izay tour opérateur koa miezaka manaraka ny fitsipika rehetrarehetra. Nisokatra androany tetsy amin'ny zaridainana Taninarenina ary farina ny 12 ny volana martsa ho avy izao ny tsenaben'ny fizahantany andian'ny faharoa. Manodidina ny 70 ireo mpandray anjara amin'izany tanjona ny fampahafantarana sy ny fampivelarana ny sehatra ny fizahantany anatiny. Lafa mavao hafa kosa indray dia maro amin'ireo vehivavy manana fahasembanana no voailikilika eny anivon'ny fiarahamonina. Miara amin'izy ireo ihany koa ny aran'ny fanolanana sy ny fanorotana aranofo raha nambaran'ny Réseau national des femmes handicapées de Madagascar. Sabrina Ararson. Mbola vitsy ireo olona manana fahasembanana tafiditra ao anatin'ny fikambanana misahana azy ireny sy tsy mahafantatra ny zony raha ny nambarany teo anivon'ny Réseau national des femmes handicapées de Madagascar. Androany nisy ny torohevitra sy ny fifampizarana ary ny fampahafantarana ny zo ho an'ireo vehivavy manana fahasembanana niarahana tamin'ny Fédération nationale misahana azy ireo. Lohahevitra telo lehibe no nitondrana fanazavana tamin'izany. Vehivavy rehetra zany dia manana zo hanananaka ny vehivavy manana fahasembanana ary appreciany izy izaka izay dia hoe izy tia moa tsy hoe anazy manokana fa ny vehivavy dia ny
fidiova manarak'izay a dia ny anjara toerany tena tanana eo amin'ny vehivavy manana fahasembanana ara-pandrenesana na ny vehivavy marina izany a ny manolona ny vehivavy manana fahasembanana manolona ny fanolanana nefa tsy vehivavy manana fahasembanana irery no iaran'ny fanolanana kanefa misy fitraikany mafimafy izy eo amin'ny vehivavy manana fahasembanana nohony ny fahasembanana. Ny tomboisa tato ato ireo vehivavy manana fahasembanana hiaran'ny fanolanana ary vitsy ireo samy taraina manoloana ny toetra raha misy raha nambaran'ny tompona andraikitra. Matetika mihitsy a ny vehivavy manana fahasembanana dia hiaran'ny fanolanana ary ny tena mampalahelo dia matetika olona akaiky azy ao anatin'ny fianakaviana ihany a le manao an'ilay fanolanana satria misy vehivavy manana fahasembanana mila fikarakarana mila fanotronana ohatra hoe mila bataina izy mila tantanana izy dia iny le izy ampininy no ararotiny le olona eo akaiky azy matetika tsy dia misy vokany le fitaraina dia tsy fantatra daholo izany zay tena mitranga tany fa dadray alao olona mankity. Raha nitatitra navoakan'ny OMS ny 10,100 mponina eto Madagasikara no manana fahasembanana. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mitohy hatrany ny famonoana ireo mpitandro ny filaminana sivily manao fihetsikehtsehana any Birmanie. Androany nanampy ireo vahoaka manao fihetsikehtsehana ny mpiasa-mpanjakana fianadina. Des manifestants fuient. Azakazaka ny andreto vahoaka noho ny tifitra ataon'ny mpitandro filaminana. Efa mitsoka lavitra ny toerana nanaovana ny fihetsikehtsehana mbola enjehina sy tifirina amin'ny Balirela ihany ao Birmanie. Ho an'ity polisy iray izay nitsoaka ny Inde noho ny toedra raha misy eo amin'ny fireneny mazava ny nambarany. Nanomboka ny enina hatramin'ny 29 febroary navelana ho hetsika malalaka ny vahoaka saingy nanomboka ny 27 febroary teo mazava ny baiko nomeny ny mpitarika azy ireo. Sakanana ny hetsika rehetra ary tifirina ireo izay minimy tokony. Io no antony nisy tany noho ny eritreriny manenjika azy ny amin'ny hoe amony ny mpiray tandrazana. Omaly no sambory ny mpitandro ny filaminana ihany koa ny mpiambina ny filoha teo aloha tsy fantatra mazava ny antony. Hatreto mizarazara ny hevitra ireo mpikambana amin'ny ONU, Inde, Chine, Russie ary Vietnam mitanany heviny tsy manaiky ny anamelohana sy anasaziana ny Birmanie ary manday ihany koa ny fisian'ny fanonganam-panjakana tany antoerana. De sanction. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahana ianao nanaraka izany soafa tsara atao tompoko. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.